Ny salamo fa efapolo andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo no teny fiantsona iarahantsika mamaky. Salamo fa efapolo mitsangana ary hiantson'ny tompo isika. Hoy ny mpanao salamo, ny andro dia ny andro an'i Jehova aho, ary nitodika nitsinjo ahy izy ka nandre ny fitarainako. Dia nampakatravy tao amin'ny lavaka fandringanana izy, eny tamin'ny fotaka mandrevo, ary nampitoetra ny tongotro teo ambonin'ny vatolampy izy ka nampijoro ahy. Ary nanisy firam-baovao teo ambavako izy, dia fiderana n'Andriamantsika, maro no ahita sy atahotra ary atoky an'i Jehova. Amen. Tompo isaoranay ianao no ny fitiavanao tsy miova, ary no ny fiantsoana ho anay, iombona amin'itony fanompoana masina itony amin'izao maraina izao. Dia irainay ianao no ny haben'ny fahasoavanao, tsy mihevitra ny mahatsinotsinona anay, fa ianao mihitsy no midina ary nanatona anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, mba hiantso anay ahatanteraka ny famonjena, ary dia indreto izahay mamaly izany antsonao izany amin'ny fanetreteny, vonjeo fa tsy mahavonjy tena, afao amin'izay mety mamatotra anay tsiraray avy, ary engany ho sitrakao ny hanonona aminay famelan-keloka vaovao indray, hiteny famindram-po vaovao indray amin'ity maraina ity. Fa tsinotsinona koa izao fotoana izao raha tsy eto ianao amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ianao no hampahiratra ny masonay, hampahitanay ny zava-mahagaga ao amin'ny lalanao raha hovakiana ny soratra masina, ary hanokatra ny fonay raha nafarana anay amin'ny alalan'ny toriteny izany. Dia misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Araka ny fandarana mofinaina dia ny asan'ny apôstôly toko fahasivy andinin'ny voalohany hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo anjarantsika fiangonana amin'ity anio ity. Somary lava ny vakiteny anarak' izany amin'ny anaran'i Jesosy isika. Ary Saolo mbola nifofofo fandrahoana sy famonoana tamin'ny mpianatry ny tompo ihany. Dia nakao amin'ny mpisorona be izy, ka nangataka taratasy taminy ho any amin'ny sinagoga ny Damaskosy, mba hoentiny mifatotra ho any Jerosalema izay rehetra hitany momba izany fampianarana izany, na lahy na vavy. Ary raha nandeha izy, dia tonga teo akaikin'ny Damaskosy, ary nisy mazava avy tany an-danitra manelatrelatra tampoka manodidina azy. Dia lavo tamin'ny tany izy ka nandre feo nanao taminy hoe, Saoly, Saoly, nahoana ianao no manentsika? Ary hoy izy, iza moa ianao Tompoko? Dia hoy izy, izao no Jesosy izay enjehinao. Fa mitsangana ka mankanesa ho any an-tanàna, dia holazaina aminao izay mety ataonao. Ary ny olona izay nomba azy tamin'ny nalehany dia nitsangana tsy nahateny, ary nandreny feo izy nefa tsy nahita olona. Ary Saolo nitsangana tamin'ny tany, ary rehefa nahira ny masony dia tsy nahita na inona na inona izy, ary ireo nitantana azy ka nitondra azy ho any Damaskosy, ary tsy nahita izy atelona sady tsy nihinana na nisotro. Ary nisy mpianatra anankiray tany Damaskosy atao hoe Ananiasy, ary hoy ny Tompo tamin'ny fahitana, ry Ananiasy, dia hoy izy, inty aho Tompoko. Ary hoy ny Tompo taminy, mitsangana ka mandehana any amin'ny lalana atao hoe Imaitsy, ka izaho ao an-tranon'i Jodasy izay lehilahy atao hoe Saoly avy any Tarsosy, fa indro efa mivavaka izy. Ary izy efa nahita lehilahy atao hoe Ananiasy, niditra ka nametra tanana taminy mba ahiratra indray ny masony. Ary Ananiasy namaly hoe, Tompoko, efa reko tamin'ny maro ny habeny ratsy nataon'izany lehilahy izany tamin'ny olonao masina tany Jerosalema, ary manana fahefana tia koa avy tamin'ny mpisorona be izy hamatotra izay rehetra miantso ny anaranao. Fa hoy ny Tompo taminy, mandehana, fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako
eo anatrehany jentilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely. Fa aseho koa azy ny abetsahan'izay tsy maintsy hiaretany ho voninahitry ny anarako. Ary nandeha Ananiasy ka niditra tao an-trano dia nametratra tanana taminy ka nanao hoe: ry Saulo rahalahy, ny tompo dia Jesosy izay niseho taminao teo amin'ny lalana nalehanao no efa naniraka mba hiratany masonao ary mba ho feno ny fanahy masiny ianao. Ary niaraka tamin'izay dia nisy zavatra toy ny kira ny hazan-drano niala tamin'ny masony dia nahiratra izy ka nitsangana dia natao batisa. Ary ninankanina izy ka dia natanjaka. Amen. Ray masonao, manamasinana ny famarinana, ny teninao no famarinana. Amen. Ampahiratra ny masontsika ane ny fanahin'ny tompo manoloan'izao anjara mofinaina izao. Olombo antso ny mpino. Amin'ny perikopa izay nanoloanantsika sady efa voavaky teo ry havana dia misongadina izany atao hoe fiantsoana ny Saoly ho mpitory ny filazantsara fanaka voafidy hitondrana ny anaran'ny tompo any amin'ny jentilisa. Fa rehefa tena mandinika kosa isika dia misy ampahany ao ahitana fiantsoana olona anankiray atao hoe Ananiasy. Ny tantaran'ny Paoly raha ny andininy voalohany hatramin'ny fahasivy talohan'ny fiantsoan'Andriamanitra azy hitondra ny anarany any amin'ny jentilisa dia voalaza fa ny fofo fandrahonana famonoana ny kristianina izy ary nahavatra naka taratasy fahazondalana mihitsy azony manao izany tsy tao Jerosalema ihany fa tany an-tanànakafa koa. Anisan'izany Damaskosy. Lalana makany Damaskosy no niantson'Andriamanitra azy ary jiso tenany mihitsy no niseho taminy. Avy eo nanampina ny masony dia atelony tsy nahita tsy nihinan-kanina. Ny fiantsoana avy amin'Andriamanitra ry havana dia tsy miankina amin'ny lasa. Ny fiantsoana ataon'Andriamanitra amintsika dia tsy miankina amin'ny lasa. Zay no voalohany. Araka ny voalaza teo raha ny amin'ny Saoly dia tsy mendrika ho isan'ny voantso akory izy hanao asa masina. Nanenjika, ny fofo, nandraona ary nanatrika ny fahafatesan'ny martyran'i Stefana azy izy ery amin'ny toko 9 ery. Ny andininy voalohany hoe ary Saoly mba nankasitraka ny namonoana azy koa. Asain'ny apôstôly toko 9 andininy voalohany. Izany olona izany no nantsoan'Andriamanitra. Ary zay nilazana amintsika hoe tsy miankina amin'izay lasako na ny lasanao fiantsoan'Andriamanitra. Jisoa mihitsy no midina eny amin'ny lalana andihanan'ny Saoly ary miantso azy miteny manao hoe izao no Jesoa izay enjehanao mitsangana ka mankanesa ho any an-tanàna dia ho lazaina aminao izay mety ataonao. Indray ry havana dia heverin'ny olona fa tsy mendrika izy satria tany saina eo daholo ny tsy fahombiazany ara-panahy. Lazaina eo daholo ny tsy mametimety azy. Za malemy finoana, za zao, za efa nahavita inona ny tsy efa nataoko, taiza ny tsy efa niteteziko tamin'ny fahotana, taiza ny tombon-tsampy tsy efa niazakazahako raha mbola tsy nambolana koa ny andro. Tsy ry havana. Fiantsoan'Andriamanitra dia tsy miankina amin'ny lasa fa tena miankina amin'izy tenany irery ihany sy ny fitiavany ary ny tanjony momba antsika tsirairay. Izay ilay fiantsoan'Andriamanitra. Tsy hijanona isika ny hoe mino fotsiny fa heritreritra isika ny hoe inona ary ny antsoan'Andriamanitra ny amin'ny fiainako eto ary amin'ity ora sy fotoana ity no hidiran'Andriamanitra ntsehatra tahaka ny dinany Jesoa, ny sehon'i Jesoa tamin'ny Saoly tamin'ny lalany Damaskosy. Eto ianao asaina mieritreritra ny hoe ninona lalana nandihananao dia
misy lalana vaovao tian'Andriamanitra hitondrananao ka hiantsonanao ho lazaina aminao zay mety ataonao. Anana fahasahina ve ianao manao hoe inona ary no ataoko, inona ary ny antsonao amin'ny fiainako Andriamanitra. Fa anontany zany sika raha toka mbola tsy manjavozavo amintsika ny asa fanompoana izay antom-pisitsika eo anivon'ny fiangonana. Anontany zany sika, zany ny fotoana eto amin'ity perikopa ity, raha toka tsy mbola nieritreretanao akory maninona ianao ny tonga aty am-piangonana. Fa i Saoly izay nanenjika kristianina azy tonga nitondrana ny anaran'ny Tompo tany amin'ny jentilisa. Ianao izay manana fiainam-bavaka, ianao izay efa milona ao anatin'ny vavaka, hijanona fotsiny amin'izao ve? Fantaro izay asain'ny Tompo ataonao. Ny fiantsona faharoa voalaza teo dia ny andininy 10 hatrany amin'ny 720. Mbola toy ny tantarany fiantsonan'ny Saoly io, saingy misy miditra eo ny antsona any Ananiasy. Ananiasy izay nantsona mba hatanteraka ny fanefena na fanamboarana any Saoly ho tena mpitory ny filazantsara. Mandiana jereo ilay lehilahy atao hoe Saoly ao an-tranon'ny Jodasy, dia jereo fa efa mivavaka izy. Mandiana ianao mametratana naminy. Tena natahotra i Ananiasy, zany olona zany angeka tena mpamono ny mpianatra hatrany Jerosalema ary renay fa ho tonga aty Damaskosy izy. Mandiana fa fanaka voafidy izy hitondrana ny anarako any amin'ny jentilisa. Verimberina moa zany satria manandanja teo amin'ny fiainan'ny Saoly ary eo amin'ny fiainan'ny fiangonana zany hoe izy fanaka voafidy hitondrana ny anaran'ny Tompo aty amin'ny jentilisa. Andriamanitra dia nampiasa ny Ananiasy fotoana kely sy fohy voafetra, ary Ananiasy dia nanaiky na dia tao anatin'ny tahotra azy, feno fankatoavana anatanteraka ny antson'ny Tompo. Mpivavaka tsotra tao Damaskosy Ananiasy, hevitry ny teny hoe Ananiasy dia ny hoe Jehova no mamindra fo na Jehova manome fahasoavana. Ary tamin'ny alalan'ny Ananiasy io no niasan'Andriamanitra ka nanafahana any Saoly tamin'ny fahajambana ery amin'ny faran'ny perikopa, dia lazaina fa natao batisa izy. Ananiasy zany nanao batisany i Paoly, Saoly na i Paoly. Izany ilay andraikitra izay mitana n'ity olona ity fotoana fohy sy voafetra, niantson'Andriamanitra azy, nanaiky izy na dia tao anatin'ny fahafantarana ny momba ny Saoly izay nantson'ny Tompo azy, na dia tao anatin'ny tahotra sy ny fanahiana ny amin'ny fahafantarana ny Saoly azy. Ry havana malala, mety ho fiantsona lavitreza tahaka ny an'ny Paoly no iantson'Andriamanitra antsika ho tonga anana fanompoana mitaky faharetana be isika, ho tonga manana fanompoana mamatianina isika miasa eo amin'ny sehatra ny fiangonana, izay hafa dia hafa raha misehatra ara-piarahamonina tsotra, tsy ho voatery ho mpitandrina izany fa mpiasa-piangonana ianao, fa mety ho mpivavaka tsotra koa tahaka ny olona maro izay antson'Andriamanitra anana fanompoana tena voafetra, fohy ezaka, indray mielatra tahaka ny Ananiasy, meteza hamaly ny antson'ny Tompo. Tsy janona eo amin'ny finoana ihany araka ny voalaza teo amin'ny fizarana voalohany, fa tena hamantatra hoe inona ary raha toka tsy fanompoana lavitreza tahaka ny an'ny Saoly na i Paoly no iantsonao Andriamanitra, inona no iantsonao tahaka ny Ananiasy, indray melatra fotoana voafetra
ary nahatonga ny filazantsara iparika tany amin'ny Jentilisy. Io Ananiasy io raha tsy nanaiky ny antsony tompo dia tsy voava ny maso-jambany Saoly, tsy tafatsangana izy ary tsy fantatra Saoly akory izay ataony. Afatra foy etsika vetivety no nasain'Andriamanitra nataony Ananiasy mba hahatonga ny filazantsara any amin'ny Jentilisy dia tahaka antsika izao zany. Manana anjara koa ianao ry havana, fantaro ary anontaniany tompo ny maha olom-bo antso anao. Inona amin'ny maha olon-tsotra anao fa tsy mpitondra fivavahana? Inona no anjara raisinao amin'ny fampandrosoana ny filazantsara ny tompo? Indray melatra ho fanohanana ny asa fitoriana ny filazantsara, indray melatra ho fanatanterana ny tafika masina herinandro na koa 3 andro ve, indray melatra fampaherezana mpanompon'Andriamanitra anankiray te hialan-daharana amin'ny fanomponan'Andriamanitra ve. Izany dia efa fiantsona ry havana, tsy hitady zavatra ngeza be sy goavana sika na midadasika tahaka ny an'i Paoly, fa anontany tsotra ny tompo hoe olo-tsotra manara-dianao a tompo, inona ataoko mba nitarana ny ambandain'ny fiangonanao. Ny fiovam-pony Saoly ry havana dia manambara fa Andriamanitra miantso amin'ny fomba tsy mahazatra, tsy araky ny eritreretintsika, tsy miankina amin'ny lasantsika. Ny famaliany Ananiasy ny antson'Andriamanitra dia lakolosy maneno eo am-pototsofintsika tsirairay, fa miantso Andriamanitra tsy ho amin'ny zavatra midadasika sy lavitrezaka ihany toy ny any mitondra fivavahana sy ireo mpanompon'Andriamanitra miasa matsiany eo anivon'ny fiangonana, fa miantso anao izy amin'ny fotoana fohy voafetra, ary izay asa laza eritreretiny maro fa pitika sy kely tahaka ny Ananiasy dia hitondra fitarana lehibe ho an'ny filazantsara. Miaino ny antson'Andriamanitra ho amin'ny fiainanao ve ianao anio, ary ho vonona hamaly izany ve ianao, na dia amin'ny toe-javatra mety mampanahy sy mampatahotra azy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra velona sy manan-kery eo misaotra anao izahay no ny antsonao manokana aminay tsirairay, na mpitondra fivavahana izahay na miasa eo anivon'ny fiangonana, na laika, mpivavaka, mpanara-dianao amin'ny fahatsorana. Misaotra anao fa na dia mbola manota azy izahay dia notadiavinao sy hitanao ary nantsonao tahaka ny Paoly. Tahaka ny Saoly izay noverezinao tamin'ny fahitana teo anatrehany fahazavanao. Mahagaga zany, fahazavana manodidina nefa very ny fahitana. Dia mba asio fahazavana tompo ao amin'ny fonay, ahantakarana ny antsonao sy ny fifidiananao anay, hanarahana ianao amin'ny fo feno fanekena, amin'ny fo feno fahatokiana lavitry ny tahotra. Ampianaro izay anana fahasahiana, anana finoana sy fanetretena tahaka ny Ananiasy, anaiky asa ho mpitaona sy mpanohana ny antso ho an'ny hafa. Ampiasao izahay ry tompo, ho mpanomponao amin'ny fahazavana sy amin'ny fahamarinana, amin'ny fitiavana ary indrindra amin'ny herin'ny fanahy masina. Indreto izahay, avaoza ny fiainam-panahinay, ataovy mandroso amin'ny famaliana ny antsonao izahay. Omeo anay ny fahasalamana, omeo anay ny fahavitriana amin'ny asa izay no natolotra ho anay tsiraray avy amin'ity tontolo andro ity. Arovy eny an-dalana izahay ka didino ny anjelinao. Every koa tompo ny ankonanay, naizanaiza misy azy ireny, hatrany amin'ny lavitra indrindra tsy hitanay, fantatray feo ambany masonao izy, atsory amin'ny tanam-pahasoavanao. Omeo azy koa izay hevitry ny antsonao azy ho kristiana. Petraka eo am-pelantananao ny firenenay, anatin'ireo loza maro mbola mampanaintaina sy mampanahy ny malagasy, dia ataovy feno fahatokinanao ny mpiaramonina aminay. Jereo ny fiangonanao ka hampahereza eo mpanomanana ny sonda lehibe ny fijekema hialoavy zany, tapao amin'ny fahefanao ny zavatra rehetra. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ny anaranao,
ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao etsy an-tany ho taky niny an-danitra meo anaino izy any nasahazao anay ary mamelany elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay mipakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raisoa ny tsodranotononona amin'ny anaran'ny tompo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo sy ny fiangonana manontolo hatramin'izao sy ho mandrakizay amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.